Amaranatsika ny vaovao kosa nanakadandra tokoa ny fampisehoana izay nitondra ny lohateny hoe mandrakizay niarahana tamin'ny tarika TGC tao Antsahamanitra tao tamin'ny andron'ny omaly. Nahazo ny tandrify azy araka izany avy amin'ny tarika ny mpikarakara dia Miritsoka production ireo mpakafy ny gadokira gospel. Fahombiazana io no azo amtinana ilay fampisehoana nampitondraina lohateny hoe mandrakizay izay niarahana tamin'ny Tana Gospel Choir na ny TGC ho an'ireo mpakafy gospel nitotosaina omaly tolakandro tetsy Antsahamanitra. Tafiditra indrindra ao anaty fankalazana 70 taona ny TGC izao fampisehoana izao izay nikarakarain'ny Miritsoka production ao anatin'ny fankalazana ihany koa fa 5 taona nisiny amin'izao fotoana izao. Nitondra ny tsara indrindra avy aminy araka izany ity trano mpamokatra ity ampahomby izao fampisehoana izao. Nisongadina ny tanjaky ny fitaovana fikarakarana feo. Novetezan'ny TGC avokoa ireo hira gospel notsingaina avy amin'ny rindran-kira fahatelo nampitondraina lohateny hoe mandrakizay. Nentina nanao jery totika ankira izay 10 taona niderana an'Andriamanitra izay ihany koa anefa ireo mpijery. Ny makasika ilay conclave tanterahana eny Ivato eny no isan'ny nisongadina tamin'ity andron-droany ity conclave izay veriny rehetra ahitana vahaolana ivoahana amin'izao krizy izao indrindra ihany koa tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana dia mifanitreto toko lasitoko vavy ny fampalalam-baovaontsika ho amin'ny rapitso amin'ny 7 ariva indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.